maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Ry malalan'Andriamanitra izay vao antsono masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia ry havana isaotra sy derin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo Fiderana. Salamo 7:30 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Aoka hitsangana ianareo ry havana malala. Rehefa hita ny salamo iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hiderana ao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka mandrify ny tempolinao masina aho, ka hiderana ny aranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fasahinao ka nisy ny hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao mpanjaka rehetra amin'ny tany, fandren'ny tenin'ny vavanao izy. Eny, hihira amin'ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahit'i Jehovah. Amen. Hivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, indre ny alehibe ny fahalehibiazanao, ny alehibe ny fahefanao, ny alehibe ny herinao, ny alehibe ny voninahitrao. Midera sy mankalazanao ny zavaboarinao rehetra. Misaotra anao Andriamanitro izahay, noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindramponao, noho ny asanao lehibe izay nitateranao teto amin'izao tontolo izao. Nomenao Jesosy Kristy ilay zanakao hamonjy anay, hanafaka anay, hanananay izany fiainana mandrakizay izany. Misaotra Tompo noho ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra noho ny amin'ny fahafoizanao ny zanakao. Misaotra ihany koa ny amin'ny asanao hatramin'izay ka mandraka ankehitriny dia mbola miasa eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao ary tsapanay izany. Matoa izay mbola velonay na tahaka izao dia noho ny asanao eo amin'ny fiainanay. Andriamanitro, ankehitriny efa izay dia mahatsiaro fa tsy tanteraka, mahatsiaro fa tsy nanao ny asanao. Jesosy efa niteny fa izay rehetra mino azy dia ny asa nataony no ataonay koa. Tsy natanteraka izany asa izany efa izahay, tsy nanaiky ny ho irainao izahay natanteraka izany asanao izany. Koa mangataka famelan-keloka aminao Andriamanitro, mamela ny elokay mamindrafo aminay. Aza jerevanao amin'ny eloka vitanay izahay, fa jerevo amin'ny indrafonao. Izahay dia olombelona mpanota, mpaniasia, ary ny fahotanay toy ny lamba fotsy miosindra eo anatrehanao. Miandraandra eo anatrehanao avokoa izany rehetrarehetra any Andriamanitro. Ka indro loarinay eo anatrehanao, mamela ny elokay mamindrafo aminay. Mino sy matoky izay fa Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra be famindrampo ianao, ka miantra sy mamindrafo amin'ny taranakarivo mandimby. Ankehitriny Andriamanitro, sainay no mangataka famelan-keloka noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Raisinay amin'ny fifaliana ry Andriamanitro, ny famelan-keloka izay atolotrao ho anay. Ankehitriny mino sy matoky izay fa manatrika anay ito ianao, ary hiteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Ka mitenena Jesosy fa efa voninkaino izahay vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no naovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana malala. Ny Mofonaina an'io ry havana malala dia ao amin'ny Ezekiela. Bokin'ny Ezekiela 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Bokin'ny Ezekiela 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy izy tamiko, ry zanak'olona, mitsangana fa hiteny aminao aho. Ary nisy fanahy tonga tato anatiko, raha niteny tamiko izy ka nampitsangana ary reko izay niteny tamiko. Aroy izy tamiko, ry zanak'olona, maniraka anao ho any amin'ny zanak'Israely aho,
iny ho amin'ireo jentilisa mpiodina izay efa niodina tamiko, izy sy ny razana dia samby efa nanota tamiko avokoa mandraka androany. Ary ho any amin'ny zanaka mafiandrina sy madio-po no anirahako anao, ary ianao anao aminy hoe, izao no lazainy Jehova Tompo. Ary na iaino izy na tsy iaino fa taranaka maditra izy, dia tsy fantana fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ary ianao ry zanak'olona, aza matahotra azy, ary aza matahotra ny teniny, na dia voakasiky ny amina sy ny tsiro aza ianao, na dia eo amin'ny mainka aza no ipetrahanao, iny aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadi-po noho ny tareny, fa taranaka maditra izy. Ary ho lazainao amin'ny aniny ny teniko, na iaino izy na tsy iaino, fa tena maditra izy. Ary ianao kosa ry zanak'olona, mihaino izay lazaiko aminao, aza maditra tahaka izany taranaka maditra izany ianao. Sokafo ny vavanao, ka hano izay fahanako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana naninitra tamiko, ary indro nisy rona taratasy teny aminy, dia novelariny teo anatrehako izany. Ary nisy soratra teo anatiny sy teo afovoany, ary fitomanina sy fidradradrano sy loza no voasoratra teo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ampitombona manareo any riavana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika hatrany tsika ny lohahevitra manao hoe manaiky ho iraka ny mpino. Ny bokin'ny Ezekiela toko 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 10 no akatsika hafatra avy amin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ny bokin'ny Ezekiela toko 2 riavana malala dia mitantara ny niantsoana sy nanirana ny Ezekiela mpaminany, naniran'Andriamanitra azy ho any amin'ny taranaka Israelita izay babo tany Babilôna. Ny anarana hoe Ezekiela dia midika hoe Andriamanitra mampahiry, na hoe Andriamanitra mampatanjaka. Izany eviny anarana izany dia mifamatra mandrakariva amin'ny asa sy iraka aniran'Andriamanitra any mpaminany. Eto dia irain'Andriamanitra i Ezekiela mpaminany. Nandritry ny fotoana fahababoana tany Babilôna no niantson'Andriamanitra azy, ary ireo zanak'Israely izay babo tao a Babilôna, izay tao anatin'ny fahakiviana, izay tao anatin'ny fahaketrahana tanteraka, no ny fahababoana azy ireo no aniran'Andriamanitra ny Ezekiela, no asain'Andriamanitra miteny Ezekiela ho an'ireo zanak'Israely ireo, fa noho ny fahotany, noho ny fiodinany tamin'Andriamanitra ihany no nahatongavany loza teo amin'ny zanak'Israely ka nahatongavany fahababoana. Tsy mora akory riavana malala no mitondra izany hafatra izany ho an'ireo zanak'Israely izay babo sy kivy sy ketraka tany Babilôna. Tsy mora izany. Ary izany no anisany nampitaraina ny Jeremia indrindra, ary anisany mampitomany ny Jeremia indrindra, satria izy dia sokajiny ny mpandinika fa mpaminany mpitondra loza, satria izany no hafatra nanirahan'Andriamanitra azy tao anatin'ny fotoana fahakiviana tanteraka ny vahoakan'ny Israely. Ka noho izany mampahiry any Ezekiela Andriamanitra, mampatanjaka ny Ezekiela Andriamanitra mba hijoro hatrany, mba hatanjaka hatrany amin'ny fitondrana izany hafatra izany, ka ahafahany mamita ny iraka izay nanirahan'Andriamanitra azy. Misy araka izany ny andraikitra raisin'Andriamanitra amanoloana ny olona izay irainy, mandray andraikitra Andriamanitra, mandray antanan'Andriamanitra amin'ireo mpanompony izay irainy, hiteny, hitondra ny hafany. Inona ry havana malala? No andraikitra Andriamanitra manoloana ny olona izay irainy. Ny andraikitra Andriamanitra manoloana ny olona izay irainy dia izao, araka ny bokin'ny Ezekiela hitantsika eto, dia hoe manome ny fanahany izy, manome ny fanahany izy. Eo amin'ny 12 ry havana malala, manomboka amin'ny 1 sy ny 12 no ahitantsika
mibaribary izany ten'Andriamanitra izany. Mamela anareo ovakiko amin'ny baiboly tika teny iombonana izany teny izany amin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mbola niteny izany ilay feo dia niditra tao amiko ny fanan'Andriamanitra ka nampitsangana dia niaino ilay teny tamiko aho. Dia niditra tamiko ilay fanahy n'Andriamanitra. Rehefa jerena ry havana malala io teny hoe fanahy io izay dikan'ny teny Hebreo hoe roi, dia manondro ilay fanahin'Andriamanitra, manondro ilay fifinahin'Andriamanitra, ilay hery, ilay aina omen'Andriamanitra ao anatin'ny olona, hoentin'ny olona manatanteraka ny asa. Ka izany no mahatonga ny olona afaka mihetsika, afaka manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ary io fanahy io rehefa tafiditra tao amin'ny Ezekiela dia lazain'ny Ezekiela mazava tsara, io nampitsangana azy, io nampijoro azy, manome hery any vahoakany izay irainy, ho an'ny mpanompony izay irainy Andriamanitra. Ary tafiditra tao amin'ny Ezekiela ny fanahin'Andriamanitra, ka izany nahafahan'ny Ezekiela ny joro nitondra ny hafatra Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny dia marika fanomezana hery ny olona izay irainy, marika famantarana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny olona izay irainy, ny fanomezana ny fanahiny. Ny asa fanompoana aniran'Andriamanitra ny olona irainy ry havana malala dia tsy efa ny herin'olombelona samy irery, fa mila miantehatra amin'ny herin'Andriamanitra. Izany no ahafahana manatanteraka ny asa aniran'Andriamanitra. Izao voalazan'ny Soratra Masina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Amen. Jolay 3:1 tapany voalohany, Ezekiela 4:30, nandiny 7 tapany voalohany. Ry havana, efa fomba fiasan'Andriamanitra. Tsy mamela irery ny mpanompony, tsy mamela irery ny irany, fa manome ny fanahiny hatrany Andriamanitra, ahafahany irany manatanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra ny hafatra zay ampitondrainy. Ary izany fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny izany dia midika fomban'Andriamanitra ny mpanompony, fa tsy mamela ny irany ho irery Andriamanitra, momba azy mandrakariva Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanahiny. Nany Isaia koa ry havana malala dia nilazan'izany, ary mbola namafisin'ny Jesosy Kristy koa izany teny izany, fa ny fanahin'i Jehova Tompo no ato amiko, fanahin'i Jehova Tompo no ato amiko. Izany no lazainy olona irain'Andriamanitra manatanteraka ny asany. Jesosy Kristy koa ry havana malala rehefa natanteraka ny asany teo amin'ny ranon'ny Jordana, tonga ny fanaovana batisa azy dia nisokatra ary nidina teo amin'ny fanahy masina, ilay fanahin'Andriamanitra nitoetra tao amin'ny Jesosy, nahafahany Jesosy nanatanteraka ny asan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany fanahy izany no nampahery an'i Jesosy, nahafahany nanatanteraka ny asa mpamondreny. Ry havana malala rehetra mitompo, isika rehetra ihany koa dia irain'Andriamanitra. Meteza ry havana malala, tsy antehatra amin'ny hery maha-olombelona amin'ny fanatanterana izany asan'Andriamanitra izany, tsy efa ny herin'olombelona irery ihany ho manatanteraka izany, fa tsy maintsy miantehatra amin'ny herin'Andriamanitra isika. Andriamanitra efa vonona hanome ny fanahiny araka ny fampianaran'i Jesosy. Hoe ianareo aza na dia ratsy aza mahafantatra zavala tsara omena ny zanakareo, maika fa ilay iray izay any an-danitra tsy hanome anareo ny fanahy masina ho azy rehetra mangataka aminy. Ry havana malala, isika rehetra zao dia efa samy nomen'Andriamanitra ny fanahiny tamin'ny alalan'ny sakramentany batisana, nandraisantsika ny fanahy masina, tamin'ny alalan'ny ositra masina teto amin'ny altara, nandraisantsika ny fanahy masina, tamin'ny alalan'ny fametrana tanana ny mpiandry nandraisantsika ny fanahy masina. Ary ilay fanahy masina io tsy mamela atsika hipetrapetraka, io no manosika atsika hanao ny asan'Andriamanitra, io manosika atsika hitondra ny hafatr'Andriamanitra, hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Mahereza tsy matandra ry havana malala, rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia tadidio fa ny fanahy masina no aoka hitaridalana anao, meteza ho tarihin'ny fanahy masina mandrakariva amin'ny asa rehetra zay ataotsika, mangataha ny fitarin-dalana ny fanahy masina. Izy no anolo-tsaina atsika amin'ny asa rehetra zay aniran'Andriamanitra atsika. Noho izany tena ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny fitarihin'ny fanahy masina anao am'izay rehetra ataonao rehetra, am'izay rehetra ataonao rehetra, ataovy zava-dehibe
ny fitarian'ny fanahy angatao aby Jesoa iasa anakireo aminao lay fanahy masina ampafantatrarao ny lalakalianao anolo-tsainanao amin'izay rehetra tokony ataonao rehetra ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ry havana malala no andraikitra raisin'Andriamanitra amin'ny olona izay irainy manome ny fanahiny izy, manome ny fanahiny izy. Ny andraikitra raisin'Andriamanitra ihany koa amin'ny olona izay irainy dia mampahery ny hirana izy, mampahery ny hirana izy. Manomboka ny 7 ka hatramin'ny 9 no ahitantsika izany teny izany. Andriamanitra no maniraka ny Ezekiela ho amin'ny zanak'Israely izay babo any Babilôna. Manahoana moa ny toetran'ireto zanak'Israely reto? Ny toetran'ireto zanak'Israely reto rehefa malala dia izao: jentilisam-piodina izy, mafiandrina izy, madipo izy. Jentilisam-piodina izy zany hoe mpikomy amin'Andriamanitra izy, mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra izy, noho ny tsy fankatoavana ireo tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fankatoavana ireo havatra nampitolain'Andriamanitra amin'ireo mpaminany mba tonga azy ireo hiala amin'ny fanompontsampy. Ary izany no ilazan'Andriamanitra azy hoe jentilisam-piodina izy, satria nanao ny fanao ny gentilisa izy, nikomy tamin'Andriamanitra izy, nanompo Andriamanitra kafy izy. Izany no ilazain'Andriamanitra azy hoe jentilisam-piodina izy. Ny hoe mafiandrina dia olona tsy menatra noho ny fahotana izy, tsy miaiky noho ny fahotana izay vitany izy, ary tsy mandray anatra izay omen'Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny mpaminany izay irain'Andriamanitra. Izany no toetran'ireto zanak'Israely reto. Olona madipo izy, mafo izy, olona efa mahafantatra tsara izy fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe manompo Andriamanitra kafy izany. Izany hoe mijangajanga izany, fa mbola nataony zanak'Israely ihany zany tamin'ny alalan'ny fananganan'ny tenimpolotsampy tao Jerosalema. Datsika fa olona tena mafo ireto zany. Izany toetran'olona izany no aniran'Andriamanitra ny Ezekiela, ampafantarin'Andriamanitra azy tsara fa izany ny olona anirako anao, izany ny asa miandry anao. Raha jerena ry havana tsy hoe mampiorohoro Andriamanitra, nefa jerentsika tsara fa mbola mampahery an'i Ezekiela Andriamanitra. Miteny Andriamanitra miteny hoe aza matahotra ny teniny ianao, aza matahotra ny tarehiny ianao. Manala tahotra an'i Ezekiela Andriamanitra, mampahery an'i Ezekiela Andriamanitra amin'ny asa izay miandry azy. Tsy mora akory ny asa, fa nefa matoky fa rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra dia mampahery azy, momba azy mandrakariva. Zao voalaza ny Soratra Masina ry havana malala: dia naninitra ny tanany Jehova ka nanendry ny vavako, ary ko mahireza sy matanjaha, ary aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehova Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Josoa toko 1 ny 7. Efa fomba fiasan'Andriamanitra hatramin'izay ry havana malala. Le Andriamanitra tsy mamela ny iran'io irery izy, mampahery ny irana izy na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra azy, ary tsy mamela ny iran'io kivy sy hitanondrika na hoe hiemitra na hoe hialan-dahara, tsy havita zany irana zany, fa mampahery azy mandrakariva Andriamanitra. Ny iraka ny olona izay nirain'Andriamanitra dia nampahereziny avokoa. Ary fomba fiasan'i Jesosy Kristy ihany koa izany ry havana malala. Rehefa naniraka ireo mpianatra ireo iny Jesosy rehefa niakatra ho alain-danitra hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ary indro momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao koa izao. Izany teny izany dia manambara fa eo anatrehany mandrakariva Jesosy, miara-miasa amin'ny mandrakariva Jesosy, mampahery azy mandrakariva Jesosy, ary mampahomby azy amin'ny asa rehetra izay ataony, amin'ny asa famantarana rehetra izay ataony. Dia izany no fampaherezana ho an'ireto zanak'Andriamanitra ireto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika rehefa irain'Andriamanitra dia tadidio fa tsy zavatra mora akory ny asa miandry antsika, fa tsy maintsy misy ny fotoan-tsarotra, ary tsy maintsy misy ny mety ho sakatsakana, ary mety misy ny zavatra mety hijoro, mety hampitahotra. Tadidio fa Andriamanitra miteny aminao: aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra mampahery anao aho sady mamonjy anao. Na dia eo an-tanana ny fahavalo azy dia tadidio, na dia manoloana ny fahavalo azy dia aza dino, fa mampahery ny olona irainy Andriamanitra. Ahafahan'ny olona irainy manatanteraka izany, ko mahereza ry havana.
aza miravoravo tanana, aza mialangalala amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa eo mandrakariva Andriamanitra mampahiry ianao, eo mandrakariva Andriamanitra manohana anao mba hahafahanao manatanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Ko mahireza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao ilay tompo Jesoa. Ny fahatelo sady farany diavana malala, andraikitra raisin'Andriamanitra amin'ny olona izay irainy dia mampiteny ny hirany izy. Ny andraikitra Andriamanitra amin'ny olona izay irainy dia mampiteny ny hirany izy. Manomboka ilay andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Raha hitantsika ry havana malala dia raha midina antsika amin'ny toko fahatelo, satria mifampitohy ireo soratra masina ireo, dia ao no ahitantsika mazava kokoa. Izany hoe Andriamanitra mametraka ny teny eo am-bavan'ny mpanompony. Izany hoe fametrahan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra naninitra ny tanany, nametraka ilay horonam-boky teo amin'ny Ezekiela, dia midika izany fa fanomezan'Andriamanitra fahefana, fanomezan'Andriamanitra ny teniny ao am-bavan'ny Jeremia, ahafahany Jeremia milaza zay rehetra araka zay nampilazain'Andriamanitra azy. Le hoe naninitra ny tanany dia zao hoe nikasika azy, nanolotra ny tanany ary nanendry ny vavany. Izany ry havana malala dia midika fa Andriamanitra mihitsy no mampiteny ny olona izay irainy. So valaza ny Soratra Masina amin'ny anaran'i Jesosy, dia nanindra ny tanany Jehovah ka nanendry ny vavako. Ary hoe Jehovah tamiko, indro efa nataoko ao aminao am-bavanao ny teniko, indro efa nataoko ao am-bavanao ny teniko. Ry havana malala, ilay Andriamanitra izay vavantsika dia Andriamanitra tsy hoe maniraka atsika hoeny amin'izao tontolo izao izy, ka zay rehetra sitraky ny fotsika no lazaitsika, fa izy mihitsy, ilay Andriamanitra tompony teny mihitsy no mametraka ny teny eo am-bavan'ny olona zay irany, ahafahan'ny olona milaza mazava tsara ary madio ny sitrapon'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra ho ampitaina ho amin'ny vahoakany. Ary Jesosy Kristy koa ry havana malala, rehefa mampianatra ny mpianatra dia nampahery ny mpianatra izy. Nilaza tamin'ny mpianatra Jesosy manao hoe fa raha manolotra anareo izy dia aza manamy zay fomba fiteninareo na zay holazainareo, fa tsy anareo no miteny, fa ny fanainy ray no miteny ao anatinareo. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika fiangonana no irain'Andriamanitra hoeny amin'izao tontolo izao, hoe ho anivon'ny fiarahamonina, hiteny ho amin'ireo mpitondra fanjakana, mpitondra firenena, tompony andraikitra samy hafa eo anivon'ny firenena. Isika no irain'Andriamanitra hitondra zany teny zany. Kosa milaza ny sitrapon'Andriamanitra araka zay nampilazain'Andriamanitra azy, fa ny olona ampitoerin'Andriamanitra ny fanainy dia izay lazainy Andriamanitra ihany no lazainy, izay lazain'Andriamanitra ihany no lazainy. Ary Jesosy Kristy koa ry havana malala dia nilazany zany, tsy izaho no miteny ho ahy, fa ny raiko zay naniraka izy no mandidy ahy, izay ho lazaiko sy ho toriko. Ko mahireza ry havana malala, amin'ny fitondrana ny Hafatr'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina, na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra no aniran'Andriamanitra anao, mitenena ihany, mitenena ihany, ambarao amin'ny olona zay sitrapon'Andriamanitra, ahafahan'ny olona miaiky ny fahotana, ahafahan'ny olona miala amin'ny faharatsiana. Fa ny olombelona nge ry havana malala, rehefa tsy ampafantary ny olona Andriamanitra azy ny faharatsiana, rehefa tsisy mampafantatra ny fahotana, dia vao maika mikiry biby ao anatin'izany fanaovan-dratsy zany izy. Ary zany lazain'ny Soratra Masina, fa satria tsy mivaly eo no eo ve ny ratsy natao, ka zany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny filalaovan-dratsy. Mikiry biby amin'ny fanaovana fahotana ny zanak'olombelona, milona ao anatin'ny faharatsiana. Izao sy anao no irain'Andriamanitra, na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra, aza mifidy olona hitenena na hitondrana ny Hafatr'Andriamanitra, aza matahotra olona fa zay ampilazain'Andriamanitra anao, izay ihany no lazaiko tahaka ny ataon'ny mpaminany Balamo rehefa ny teo anatrihan'ny Balaka izy. Sarotra ange izany hoe mitondra ny Hafatr'Andriamanitra eo anatrihan'ny mpanjaka izany, ary mandany ny tenin'ny mpanjaka fa zay lazain'Andriamanitra ihany. Ka natonga ny Balamo mpaminany ny teny hoe mo mahazo ny teny ho ava aho, fa zay lazain'ny Jehovah Andriamanitra ihany, izay ihany no lazaiko. Ary mpaminany Mikaia koa dia efa nilazan'izany, izay lazain'ny Jehovah ihany, izay ihany. Izany ry havana malala ny olona ampitenenin'Andriamanitra, izany ny olona ampiteneniny fanahy masina, fa tsy mamadika ny Soratra Masina araka zay ilan'ny fony,
na hoe matahotra olona izy dia miaro ny tombotsony ka mamily ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, isika dia olona irain'Andriamanitra, hitondra ny hafana. Isika no fitaovana ahafahan'Andriamanitra mampita zany hafatra izany, manerana ity sahany Fjkm ty, manerana Madagasikara, ka sahi mitory ny tenin'Andriamanitra ary torio amin'ny fahamarinana izany. Tadidio fa tsy isika no miteny, fa ilay fanahy masina ao anatsika no mampiteny atsika mitondra izany hafatra avy amin'Andriamanitra izany. Raha fitiana ry havana malala, ny hafatra izay nomen'Andriamanitra atsika tamin'ity an'ity dia izao: manana andraikitra Andriamanitra manoloana ny olona izay irainy, dia manome ny fanahiny izy, ary mampahery ny olona irainy izy, ary mampiteny ny olona izay irainy izy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny tenin'Andriamanitra hitoetrapetraka ao anatsika. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra misaotranao izahay ny amin'izany teninao izany. Manambara izany fa ianao ilay Andriamanitra maniraka anay, tsy hoe mamiraka anay ianao dia tsy miraharaha anay, tsy mijery anay, tsy mitsinjo anay, tsy miahanay, fa manana andraikitra manokana ianao amin'ny olona izay irahanao, dia omenao ny fanahinao izy, ilay fanahy izay mitondra aina, ilay fanahy izay mitondra hery ka mahatonga anay hitsangana, hijoro, say ho iraka ao marina tokoa. Ary ianao koa dia mampahery ny olona izay irahanao. Raha sendra ny fotoan-tsarotra izy, raha sendra ao anatin'ny sakana sy ny olana izy, dia eo mandrakariva ianao mampahery anay, ary momba anay tsy mba mahafoy anay, fa miara-dalana amin'ny olona izay irainao ianao. Ary ianao ihany koa dia mampiteny ny olona izay irahanao, ka mahatonga ny olona izay irainao tsy ilaza izay araka ilan'ny fony sy irin'ny fony, fa izay sitrapola ho marina tokoa no lazainy. Reto ary izay Andriamanitra avy nanle izany teninao izany. Manaiky izahay ho tariny ny fanahinao masina, ka ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Manaiky izahay Andriamanitra, fa tsy alangalana, ary hanao zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny asanao, satria anao ilay Jehovah Andriamanitra mihitsy no mampahery anay, momba anay, manatrika anay amin'ny fotoana rehetra izay anirahanao anay, ary mampiteny anay ianao, ahafahanay milaza marina sy madio ny sitraponao. Ko mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina izahay, ahafahanay mampita, ahafahanay milaza ny sitraponao marina tokoa. Ndreto ary izay Andriamanitra ho hiatrika ny tontolon'andro indray ny vahoakanao, dia apetraka hifinao am-pilatananao Tompo izay rehetra ataony, arovy amin'ny asany ratsy ny olona mpisopatra, ny olona izay mitsangana ho fahavalo, dia ianao Tompo no hiaro azy ireo amin'ny asany ratsy rehetra, ary tasy hanambina azy izay rehetra ataony tanany. Mahatsiaro am-bavaka izay manokana izay Andriamanitra ho an'ireo vahoakanao izay azony tsy fahasalamana, ianao Tompo no hikasika azy, ahafahan'izy ireo anana izany fahasalamana izany. Vavaka izahay ho an'ireo izay tompona anjara tamin'ity an'ity, ny Dorcas, ny Fipezeda, ny sampana sy Kolelahady, ianao ilay Tompo hanome ny fanahinao masina mandrakariva ao anatin'izy ireo, ahafahan'izy ireo mihetsika, ahafahan'izy ireo mijoro, ahafahan'izy ireo ahafana foatrany amin'ny fanatanterahana ny asanao, amin'ny fizarana ny teninao, amin'ny fanatanterahana ny asa fiantrana, amin'ny fanomezana aina, ny fanompompivavahana, ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao azy Tompo, dia ampahafantary fa avy aminao ireny, ary ianao no maniraka azy, ampiasa azy Tompo. Maro ny tiana angatana fa ianao fa efa manomana izay tsara lavitra ho anay. Okambanay ary Tompo izany vavaka izany, amin'ny vavaka tsara nampianaranao anay manao hoe: rainay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Mionay an'io izay anasazo anay, ary mamelany elokay tahaka namelana izy milika taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanterahany Tompo aminareo aneny Tsodrano masina manao hoe: manompo ny maso koa amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famondrena? Ny famondrena dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany, tsy mba havelany angozozany ny tongotrao, tsy ho rendrenany ny mpiaro anao, indro tsy matorina rendrehana ny mpiaron'i Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina.
Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fananao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka anao miditra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ianareo ry havana, mivavaha ao anatin'ny fahanginana. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.